fa ny adala amin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra ampamenatra ny endry, ary ny malemy amin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra ampamenatra ny mahery. Aza gaga renao raha mahita olona tsy mendrika, tsy tonga lafatra, manafitolona anao any am-piangonany, satria Andriamanitra mbola eo amin'ny mpamolavolana azy ireny ho araky ny endriny ane. Aza gaga renao raha arakaraky ny anatonanao an'Andriamanitra no ahitanao ny tsy mety rehetra manodidiny, satria manokatra ny masonao Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoanao ny asa-pamonjen'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fanahy masinao anatiny, ary ny tenin'Andriamanitra izay mampitombo anao isan'andro. Fa izany akory tsy manome alalanao velively tsaratsara ny hafa. Aza gaga renao raha toka mora mahita ny aretin'ny hafa, ka miezaka ny manome fanafody azy ireo, satria efa nandalo aretina maro ianao no nositranona ankehitriny. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe, fa satria na dia naseho aza ny fahendren'Andriamanitra, ny fahendrena dia tsy nahatonga izao tontolo izao ahalala an'Andriamanitra, ka dia ny fahadalan'ny fitorian-teny no sitrak'Andriamanitra amin'izeny izay mino. Fa ny Jiosy mila famantarana ary ny jentrisy mitady fahendrena, fa izahay kosa mitory an'i Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana dia fahatafitohina amin'ny Jiosy ary fahadalana amin'ny jentrisy. Fa amin'izay vao antso kosa na Jiosy na jentrisy dia Kristy izay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Fa ny fahadalan'Andriamanitra dia endry noho ny olona, ary ny fahalemen'Andriamanitra mahery noho ny olona. Amin'izay vao antso na Jiosy na jentrisy mahatoky Andriamanitra izay nahatonga ny fiantsonanareo anananareo firaisana amin'ny zanany dia Jesosy Kristy Tompontsika. Fa hevero ny fiantsonanareo rahalahy mba ho araka ny voasoratra hoe, izay mirehare aoka Jehova no reharehany, dia Kristy izay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Mitoria an'i Kristy voaomby amin'ny hazo fijaliana amin'ny fotoana rehetra, izay fahadalana amin'izay ho very, fa herin'Andriamanitra kosa amintsika izay ho vonjena, dia nampananana arenanareo ao amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, na ny teny rehetra na ny fahalalana rehetra, tamin'ny fanoloran'ny ainy na nafaka antsika tamin'ny fahotana rehetra. Raha manamafy ny finoanareo indray ianareo, izay finoana efa nanoloranareo tena, ka nandraisanareo azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanareo, ka dia tsy latsaka amin'ny fanomezam-pahasoavana rehetra ianareo, miandry ny fisehoan'i Jesosy Kristy Tompontsika, izay ampiorina anareo koa hatramin'ny farany, ka dia tsy hanatsina ianareo amin'ny andron'i Jesosy Kristy Tompontsika. Ary mananatra anareo rahalahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika, mba iray teny ianareo rehetra, ka tsy hisy fisarahana eo aminareo, fa mba ho tafakamana tsara ianareo iray saina sy hevitra. Aza mijery ny olona ho tonga lafatra ianao vao ahatsapa fa misy sy miasa ary velona mandrakizay Andriamanitra. Mpanjiny Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana, izay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra, dia zaraho izy amin'ny olombelona rehetra. Eny, na dia amin'izay mitsangana ho fahavalonao azy, ampitombo isan'andro ny ara-panahinao, aoka ho feno tenin'Andriamanitra ianao amin'ny fotoana rehetra, dia hiasa malalaka ao anatinao ny fanahy masina aneo ny herin'Andriamanitra sy ny fahendren'Andriamanitra amin'ny manodidina anao. Andriamanitra dia fitiavana. Jesosy Kristy Tompo natolony ho faty ho an'ny olombelona rehetra tsy hakananaka, ary natsangan'Andriamanitra izy mba ho fiainana ao antsika raha mino azy isika, ka miaina sy mivelona amin'izay finoana azy izay. Ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva ny aminareo noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena anareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Alleluia. Amen.